Isan'ny andray anjara amin'ity fananana ity moa ny ekipazy TTCMD izay ao anatin'ny fanomanana tanteraka amin'izao fotoana izao niakatra klasy N moa izy mirahalahy ireto. Fanomanana moa zany zao ara teknika fa mamaraparana madinidinika fa vita le tena goavana zany efa somary milamina fa mba madinidinika satria fiarako moa fa elany tsy nikitihana tsy nandray anjara dia tsy maintsy atao zay jerevana tsara hatramin'ny farany tena zay mampety azy ara-batatra sy ara-tsaina zao dia milamindamina zany fa ny ara-tsaina moa tsy maintsy amboarina koa satria hiditra ho zalahy enjakezana verina miovakely daoly na ny stratégie na ny zavatra rehetra miovakely daoly dia hitantsika. Manodidina an'izay hoe niova klasy zay, inona no tena nitranga tamin'ilay farany? Tena tokony nafinaritra mihitsy le totaly iny, tena tokony mba mitovitovy kely ratsy tamin'ny heritaona moa zany tena marina satria fa tsaratsara toerana mihitsy zay fa tena olana kely tsy nampozina any amin'ny tena tsy dia tena azo atao hoe bety ozy ny fomba fiteny zany mialatsiny fa tena olana kely ratsy dia tena tsy maintsy voatery mijanona zany hoe tsara toerana mihitsy ary le fiarako nefa tokony tsisy olana mihitsy fa resaka durita fotsiny nanary dia zay no nahatonga an'ilay zay tena tsy maintsy mijanona zay dia piesy koa moa zany somary mbola nafarana dia taratara kely dia aleo aloha andray anjara satria le asaky mitiny tena asakima dia hoe aleo aloha le raindray karakaraina fa aiza dia jiro fotsiny ve rehefa mba ralian'ny club le izy. Manampy andralahy miaro zay azo arovana rehetra ihany afa zany zay foana ny tanjony teo moa zay zany efa niaro-ny M12 foana tao amin'ny klasy M12 foana dia zao nefa ny tsy maintsy mandeha kely amin'ity aloha sady mba tena marina koa zany efa hiverina hizatra amin'le N amin'izay fa ohatrany efa tazatazana kely any efa ohatrany efa ampy le M12 zany dia mba aleo miverina miezaka kely manao ezaka kely zany mivoatra kely dia arak'izay voatra zay dia mba miezaka miaro zay azo arovana ny asakiny mba manohanohana andralahy ao arak'izay azo